ho aminareo ane ny fahasoavan'ny Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra ray. Ndeha hideran'ny tompo isika ka ny salamo fa 8:20 iarahantsika mamaky. Salamo fa 8:20 mitsangana riavana. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny tompo, sambatra izay rehetra matahotra an'i Jehovah dia izay mandeha amin'ny lalany. Fa hoaninao tokoa ny asan'ny tananao, sambatra sady ambininy ianao. Ny vadinao dia tahaka ny voaloboka mahavokatra ao anatin'ny tranonao. Ny zanakao dia tahaka ny zanak'oliva manodidina latabatrao. Indro fa toy izany no hitahiana izay lehilahy matahotra an'i Jehovah. Hitahy ianao avy ao zionana Jehovah, ary ho faly hitan'ny fahasoavan'i Jerosalema ane ianao amin'ny andro rehetra iainanao. Eny ahita ny zafinao ane ianao, fiadanana eo amin'ny Israely. Amen. Hivavaka isika. Derainay ianao Andriamanitra no ny hamoram-ponao, no ho ny famindram-ponao sy ny fahatsaranao. Misaotra anao izahay fa mbola omenao tombonandro ahavelomana ka mahatratra izao zoma farany amin'ny taona izao. Raha mijery sy mahatsiaro ireo manodidina anay efa lasa nanodimandry mantsy izahay, dia mahatsapa tokoa fa ianao ilay tompony iaina no eo anivonay. Ianao ilay tompony iaina no mbola mihazona anay mandraka ankehitriny. Misaotra anao Tompo. Inona moa izahay raha manana tombonandro ahavelomana nefa tsy miaina ny famindram-po ary tsy mandray famelan-keloka avy aminao, koa dia miondrika hampanetretena eo anoloanao Andriamanitra sy ny fahamasinanao izahay. Mangataka aminao mba amela ny elokay, tsy anisa ny fahadisoanay, anadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Dia ho tonononao aminay indray ny teny pasoavanao. Ankehitriny amin'ity fivoriana ity, mangetaeta ny teninao izahay. Raha ho vakiana ny soratra masina, hanafatra anay ianao, dia miasa mahery amin'ny fanahy masina ary Tompo. Mba hahatonga anay hitombo amin'ny fahalalana an'i Jesosy Kristy ary ny fahalalananao Andriamanitra ray. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Matio 1:20 hatramin'ny 5:20 farany. Matio 1:20 dia mamarana an'izany 1 izany isika. Hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo, ary nahaterahan'i Jesosy Kristy dia toy izao. Rehefa nanaiky Maria renin'i Jesosy ho fofombadin'i Josefa, raha tsy mbola nivady izy, dia hita fa nitoejaza avy tamin'ny fanahy masina izy. Ary Josefa vadiny, izay lehilahy marina sady tsy tahanala baraka azy, dia nikasa ametraka azy mangingina. Fa raha mbola nisaina izany izy, indro nisy anjelin'ny Tompo niseho tamin'ny nofoka nanao hoe, ry Josefa zanaky Davida, aza matahotra hampakatra ny Maria vadinao, fa ny zaza ao an-kibony dia avy amin'ny fanahy masina. Ka hiteraka zazalahy izy, ary ny anarany ataonao hoe Jesosy, fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. Ary izany rehetra izany dia tonga mba hatanteraka izay nampilazain'ny Tompo ny mpaminany hoe, indro ny Virjina hitoejaza ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany ataon'ny olona hoe Imanoela, izany hoe raha adika amintsika Andriamanitra. Ary Josefa rehefa natsiaro tamin'ny toromasony, dia nanao arak'izay nandidin'ny anjelin'ny Tompo azy ka nampakatra ny vadiny. Ary tsy nalala azy izy mandra-piteran'ny zazalahy, ary ny anarany nataony hoe Jesosy. Amen. Ray masino manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Averiny fandaharana mofinaina eo ambany masontsika riavana anankiray amin'ny perikopa tamin'ny krismasy lasa teo dia ny Matio 1:20 hatramin'ny 5:20. Efa nandinika an'ity soratra masina ity eo mpanomanana
dia mahatsiaro hoe zava-dehibe tokoa ny fisian'i Josefa teo amin'ny ankohonan'i Jesosy, ary nataon'Andriamanitra tsy ambanin'ny zavatra ny fametrahany raim-pianakaviana teo amin'ny fiainan'i Jesosy. Tsy ray niteraka an'i Jesosy i Josefa, saingy heverin'Andriamanitra fa ilaina ny fijoroany ny raim-pianakaviana ao amin'ny ankohonana anankiray, ary anisan'izany ny ankohonana nisy an'i Jesosy. Fa nandinika koa ny firana teo am-pandaharana ny mpandrafetana ny liturjia ry havana, aiza reny misy hoe Josefa ao amin'ny firana krismasy? Fa raha mandinika nareo tsisy zany. Adin'ny mpamorokira krismasy i Josefa. Andriamanitra dia nanao ho zava-dehibe ani Josefa raim-pianakaviana, fa ny mpamorokira mba tsy atao hoe ny fiangonana dia nanadino izany toerana lehibe nametrahan'Andriamanitra ny Josefa teo amin'ny ankohonan'i Jesosy izany. Amin'ity afatra ity ary dia hojerentsika ny hoe Josefa raim-pianakaviana filamatra. Nde ataontsika ho lehibe ny fisian'i Josefa eo anivon'ny ankohonana, ny fisian'ny raim-pianakaviana eo anivon'ny ankohonana. Ny anarana hoe Josefa raha teo dia midika hoe mpanampy na hanampy. Ao amin'ny Genesisy 3:7-20, Rahely izay mametraka ny anarany zanany hoe Josefa hanampy ireo efa nisy. Izany no ijerena hoe ndere ametrahana apetraka amin'ny toerana lehibe i Josefa ao amin'izao tantara krismasy zao. Raha mety hoe adintsika fiangonana izy tany amin'ny tononkira dia mba havotra ny fisiny eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ary ampitaina amintsika raim-pianakaviana indrindra. Josefa raim-pianakaviana filamatra. Voalohany, filamatra amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra. Ny faharoa, filamatra amin'ny fandraisana andraikitra, ary ny fahatelo, filamatra amin'ny fanekeny ho fitaovam-pamonjena. Filamatra amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra. Ny 9:20 sy 20, raha ambaran'ny soratra masina hoe nanana izay ny saintsainy sy ny sitrapony i Josefa hitondrana ny raharaha mikasikasy Maria renin'i Jesosy, dia nitsivalana tamin'izany kosa ny sitrapon'Andriamanitra. Nampahery ani Josefa mba tsy hatahotra hampakatra ny Maria ho vadiny. Fanarahany zany, nanaraka n'izany izy, nankatohan'izany izy. Izay ilay raim-pianakaviana filamatra. Misy ohatra be dia be ao amin'ny Baiboly fa tsy Josefa ihany, ny amin'izany atao hoe raim-pianakaviana filamatra amin'ny fankatoavana. Nanomboka tany amin'ny Abraham, Noa, Abraham, ry Jakoba, Isaka, ry Mosesy, raim-pianakaviana filamatra avokoa zany. Nanaiky ankitsirano ampanetretena ny fitarian-dalana nataon'Andriamanitra. Tsy moramora zany hoe Noa manamboary ianao samby fiara, fa hovonoko amin'ny alalany, aringako amin'ny alalan'ny safodrano izao tontolo izao. Nanenina nanorina azy. Tsy moraora amin'ny Abrahama ny hoe mandihana miala amin'ny taninao sy ny havanao, fa hoentiko any amin'ny tany tsy mbola fantatrao ianao. Tsy moramora amin'ny Mosesy ny hoe mandihana tario ny zanak'Israely mba hivoaka ny tany fanandevozana. Raim-pianakaviana filamatra amin'ny fankatoavana. Ny apetraky ny fiarahamonina ry havana dia ny hoe raim-pianakaviana ankatoavina. Ary masika ery ny raim-pianakaviana rehefa tsy ankatoavina izy. Fa mpanjania tena ny raim-pianakaviana dia ny hoe
moa raim-pianakaviana mankatohan'Andriamanitra venao raha miantsy fankatoavana ataony vady aman-janakao. Say raim-pianakaviana manao didiky felohibe fotsiny tsy mieritreritra ny fankatoavana an'Andriamanitra fa miantso sy manery ny ankonany mba hankatoa azy. Ny raim-pianakaviana filamatra amin'ny fankatoavana tahaka ny Josefa dia manaiky ny sitrapon'Andriamanitra isalovana izay heritreriny ary mahomby ny fiantson'ny raim-pianakaviana ankatoa ho andreo ankonany rehefa feno fankatoavana an'Andriamanitra izy. Miaingany amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra ny fisian'ny ankonana mankatoa raim-pianakaviana. Rehefa mankatoa an'Andriamanitra ny raim-pianakaviana dia tsy ho sarotra amin'ny raim-pianakaviana ny antso ny vady aman-janany ny ankonany hankatoa izay ambarany izay fitondrany ny ankonana misy azy. Ny faharoa ry havana raim-pianakaviana filamatra amin'ny fandraisana andraikitra. Rehefa tapitra ny tenin'ny anjely ary ny fo i Josefa dia nandray ny andraiky ny avy hatrany izy araka ny toromarika lazain'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny anjely nampakatra ny Maria ary nanome anarana any Jesoa. Tsy hoe nankatoa fotsiny izy dia eny ary fa noraisiny ny andraikitra. Nampakary no vady andraikitra zany mipakabady zany ary nekeny ho zanaka i Jesoa. Inona moa ny andraikitry ny raim-pianakaviana ara-tsoratra masina teo amin'ny fiarahamonina jiosy indrindra. Ny raim-pianakaviana dia manana andraikitra efatra teo amin'ny fiarahamonina jiosy. Voalohany mpitarika amin'ny lafiny ara-nofo, ara-tsaina, ara-panahy izy. Pia amin'ny lafiny ara-nofo, ara-toekarena izy. Mpampianatra tena ohatra sy modely izy teo amin'ny ankonana jiosy ary mpiaro izy. Izany ny raim-pianakaviana ara-tsoratra masina. Tena izany ve ny raim-pianakaviana? Raha mandeha isika mivoaka ny fiangonana, mandeha eny amin'ny lalana naiza naiza, iza ny betsaka mipetrapetraka andritra? Reny mpianakaviana sa raim-pianakaviana? Jireo eny an-dalana valio hoe dia gaga mihitsy sika. Raha makaly amin'ny toerana any amin'ny misy anareo iny zao rehefa mampandray fiangonana lehilahy zany tantahatra amin'ny sisin-dalana fa maninona daholo zany reo lehilahy reo. Ary aiza ny ahitantsika ny vehivavy manoko paoma, manoko poara, manoko anana, manoko haricot-vert zany. Raha mipetraka amoron-dalana izy tsy mipetrapetraka fotsiny eo fa mipetraka miasa, manao kiraro sady mibaby zaza. Tena tompona andraikitra ve ny raim-pianakaviana mipetraka amin'ny mampitarika, amin'ny mampia, amin'ny mpampianatra ohatra ary amin'ny mampiaro. Azaka hitako hoe misy mipopoka ny atokotany. Jereo hoe zany ramatoa misy manao an'izany koa nefa ny raim-pianakaviana. Ry havana manala rehetra amin'ny tompo, Josefa dia raim-pianakaviana filamatra teo amin'ny fandraisana andraikitra. Ary raha mamaky ny tohan'ny tantaran'i Josefa manodidina ny ankonany siky, perikopa anarak'eo ny toko faharoa andininy fahasivy ambin'ny folo, dia misy an'ilay hoe eto ny zaza hidina any Egipta fa fofoiny Heroda ny ainy. Rehefa avy eo indray ndana ento miverina any Jerosalema ny zaza fa efa maty Heroda sy ny sisa sy ny sisa. Izy no nitarika ny vady aman-janany hiakatra rehefa feno 12 taona Jesoa hiakatra amin'ny andro firavoravoana. Mpitarika ara-panahy. Mbola tsy ho lazaina koa ny hoe aiza ny be lehilahy indrindra efa famerimberina mandrakarivo ity
any ambony atsinanana sa aty am-piangonana, any amponja sa aty am-piangonana, eny ampampediana kola sa aty am-piangonana, eny ampanaovam-baolina sa aty am-piangonana. Aizany betsaka mampieritreritra koa zany ry havana. Josefa dia ray mpianakaviana filamatra teo amin'ny fandraisana andraikitra. Evero ary dinio izay tsy maintsy ho anjara andraikitsika eo amin'ny ankonana misy atsika. Amma ray mpianakaviana, amma mpikambana ao anatin'ny ankonana. Mba tsy hisy iraviravin-tanana na hitaza-potsiny na ho kambetenda ao anatin'ny fianakaviana fa tena ho tompona andraikitra isika. Fa Josefa dia ray mpianakaviana nandray anjara ao amin'ny tantara-pamonjena. Io la hoe toadin'ny mpamorokiry, toadin'ny fiangonana, fa soa ihany Matio dia manasongadina azy. Ary ny perikopa mandidana Noely tamin'ity 420 ity dia nifantoka bebe kokoa tamin'ny Josefa. Ray mpianakaviana nandray anjara atao amin'ny tantara-pamonjena. Betsaka ao amin'ny Baiboly mihoatra amin'ny vehivavy nisan'ireo lehilahy nanana anjara teo amin'ny tantara-pamonjena, na ao amin'ny testameta taloha zany na ao amin'ny testameta vaovao. Fa aiza ho aiza kokoa ny fidiran'ny lehilahy eo amin'ny tantara-pamonjena any amin'ny ankonany ankehitriny. Iza no mitarika ny fianakaviana mba hianatra sekoly alahady? Iza no mitarika ny ankonana mba handeha hivavaka? Dia indraindray misy milatsaka tsitrapo mpahandro sakafo rehefa alahady. Andaninareo fa za mahandro sakafo, andaninareo fa vitako daholo ireo mandrapiverina any mbaka mifandrina aza-pirimina. Dia mba izany ve ny lehilahy mandray anjara ao amin'ny tantara-pamonjena? I Josefa dia nanampy any Maria araka ny anarany, nanampy sy nanohana any Josefa mba Jesoa mba hahavitany ny asa-pamonjena. Ry havana, antsonantsika dia ny hoe maka amin'ny famonjena ve ny fijoroantsika, ny fijoronao ray mpianakaviana indrindra ao amin'ny ankonana. Ireo drafitra rehetra apetraka ao hitondrana ny ankonana, misy fiheverana ny amin'ny plany-pamonjena Andriamanitra ve? Ny amaranana ry havana dia ny hoe ny maharay mpianakaviana dia tsy hoe safidy fotsiny satria mety hoe nomen'Andriamanitra vady-sahazy ianao natody izay tiana, tsy hoe tompo-pahasoavana fotsiny koa, fa raisy tena antso-masina avy amin'Andriamanitra ny maharay mpianakaviana. Ary na iza isika ao amin'ny ankonana, ninona anjara toerantsika ao, ray mpianakaviana ianao, reny mpianakaviana ianao, zanaka ianao, dia mianarany Josefa filamatra amin'ny fankatoavana amin'ny fandraisana andraikitra ary ho mpandray anjara mavitrika ao amin'ny tantara-pamonjena mandra-piavy ny tompo. Asan-dratony andraikitra ao ary heveriko izay andraikitra tandrify ny fianakaviana tsy maivana izany fa tena mavezatra mivavao azy ireny. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Misaotra Tompo fa manome anay ny teny ianao, hampieritrretana fa tsy maivandanja ny fisiany ray mpianakaviana eo amin'ny ankonana ary mametraka azy ireny ho filamatra ianao tahaka ny Josefa eo amin'ny fankatoavana, eo amin'ny fandraisana andraikitra, eo amin'ny fidirana an-tsehatra amin'ny tantara-pamonjena. Dia mba ho izany ny ray mpianakaviana eo amin'ny fiangonanao ary hianatra azy ny ray mpianakaviana eny amin'ny fiarahamonina. Mba tsy ho adino ny fiangonana ny fisian'izany ray mpianakaviana izany tahaka ny nanadonony any Josefa any amin'ny tononkira manodidina ny Krismasy. Jesosy Tompo, mivavaka ao an'ray mpianakaviana ary izahay mba homeo azy ireny ny fanainao masina hibitsika aminy, ny andraikitra miandry azy, afeno fankatoavana azy ary anandraisany anjara am-pifaliana eo amin'ny zotra ny famonjena mandra-piavinao. Misaotra anao ny amin'ny fisian'izy ireny
eo anivon'ny isan'ankonana eo amin'ny fiarahamonina sy ny firenena ampisitoano izy ireny ry tompo fa mivavaka koa izahay ho an'ireo ankonana efa tsy manana raim-pianakaviana intsony no ny antony samihafa indrindra no ny fandaharanao ka misy ireny tonga mpitondra tena misy zanaka efa kambody mivavaka indrindra ho an'ny mpitondra tena izahay izay mandray andraikitra anankiroa eo amin'ny ankonany andraikitry ny ray andraikitry ny reny mahavesatra izany fa toano izy mba havita ampifaliana ary hitoky amin'ny teninao fa ny zanakao sy asan'ny tananao dia adidinao ihany mivavaka izahay ho an'ny fiainanay manokana mba tena ho tsaronay koa ny mahazanaka mpankatoanay ho tsaronay indrindra ny mahatompona andraikitra anay ninina toerana misy anay ao amin'ny ankonana sy ny fiarahamonina ary ny asa sy izay rehetra ataonay andavanandro ary tsy ho adononay ny andraikitra sy ny fiantsoana fankatoavana tian'ny fiangonana mba ho mpanompo mahatoky mpanitatra ny ambaintain'ny fiangonanao sy ny fanatanterana ny fitoriana ny filazantsaranao izahay Jesosy Kristy o jereo ary ny firenenay azadonina koa ny mamangy ny fiangonanao manerana izao tontolo izao dia atambatray ny vavakainy nampianarin'i Jesosy manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ho taky ny an-danitra miaona an'io izay nasahaza ao anay ary mamela ny elokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay aza nitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen ho tanteraka aminareo ny tsodranotononona amin'ny anaran'ny tompo fiadanana ane ho andrala ary fitiavana mba mifinoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo ny fahasoavana ane ho an'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona amen ho an'Andriamanitra irery ihany ane ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen